aminareo any Tompo. Anio talata fahaenina amby roapolo ny volana Mea andro fahateloa izay ombonantsika amin'izao herinandro ny fanahy masina izao. Anio no anarantsika ihany koa ny fampianarana fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe ny fanahy masina no mampivavaka ny mino. Andeha riavako hidiran'Andriamanitra isika ny hira raika amin'ny 700 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Sambatra tesora miaraka mina falilalana viana vipauriana yani mampauri ni rau mitatau eranilana Kalua Jesu Karakamina Sailalana Umbaku Embazavu Inunanu Mikumi otanuyana Tumpu mana kere siluaranu tua Maizabata ilaku azupamina Nenu nali Manzaka Jesu Atapukiana Saifa utakueli tumpu amena. Vavaka isika misaotra sy midera manome voninahitra anao hatrany izahay ry Tompo Andriamanitra rainay io no ny fitiavanao anay ny fahatserovanay ihany koa ny asarobidin'izany fiarahana aminao izany ka mbola tao aminao izahay afaka miombona amin'izao andro fahatelo amin'ny herinandro ny fanahy masina izao. Izany indrindra Andriamanitra no ankalazana sy anomezam-boninahitra ny anaranao masina miaraka amin'ny Jesosy Kristy sy ny fanahy masina ihany koa izay mahatoy izao anay. Hiatrika izao fotoana izao izahay handray ny fampianarana ihany koa ko mangataka indrindra Tompo omelohan'ny zavatra rehetra ny fanatrehanao ny fanadiovanao anay ihany koa ka amelanao ny helokay ny amin'izay rehetra nalehanay ny amin'izay rehetra nyteneninay noraisinay indrindra fandiavin'ny tongotra kanefa tsy hiaraka ny sitraponao Andriamanitra angatanay ny famelan-keloka aminao ireny rehetrarehetrareny ankehitriny mba hahatonga anay hanana fiombonana aminao Tompo dia vaozy ny foamam-panahinay avelao heloka izahay dia apetraka eo am-pelantananao ny fizotry ny fampianarana izay atrehanay amin'ity anio hariva ity. Ianao fanahy masina ny ampifantoka anay ihany koa handraisanay zava-tsoa tokoa avy amin'izany fampianarana izany ka atserovanay fa ny fanahy masina tokoa izay miasa amin'ny tsirairay no mampivavaka azy. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany izay nampianatra anay hivavaka manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao
atao any sitraponao ety an-tantaky ny danitra meo anay ny mianina sasa ho anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havako ny 970 ny 1 sy ny 2 no iraintsika dia ho vakiana ny soratra masina. Soratra masina izay handraisantsika fampianarana amin'ny teny ity ry havako dia ny Jaona 4 ny 120 ka hatramin'ny 120. Jaona 4 ny 120 ka hatramin'ny 120. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Hoy ravehivavy taminy, Tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana, koa avy aiza no azonao izany rano velona izany? Ianao va lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ity fatsakana ity, sady izy sy ny zanany mba mibibiny no nisotro teto. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola hangetaeta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangetaeta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hoy ravehivavy taminy, Tompoko, omeo izany rano zany aho mba tsy hangetaeta na hanketo hatsaka intsony. Hoy Jesosy taminy, andeha ary antsoy ny vadinao ka mankanesa ty. Ravehivavy namaly ka nanao taminy hoe, tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy, marina izay nolazainao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany. Hoy ravehivavy taminy, Tompoko, hitako fa mpaminany ianao, ny razantsika ny vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa ny Jerosalema ny tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, ravehivavy, mino ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ny tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jio sy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga kehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen.
ampitombona ao amintsika rehetra ndry havana ny fahasoavana ao amin'ny Kristy Jesosy sy ny fampiombonana avy amin'ny fanahy masina. Zao no natoko faefatra dia milaza ny fionan'i Jesosy sy le vehivavy Samaritanina. Ny Samaritanina sy ny Jiosy dia mifandrafy, ary ny Samaritanina dia ratsy fanahy ihany koa. Nisy fotoana nanopazanjareo henan-kisoa sy taolam-paty tao amin'ny tempoly, izay zavatra fady indrindra amin'ny tempoly, ka nahatonga ny Jiosy lotika tsy ho tia azy ireo, ny ampy ny tsy fitiavana. Fantatsika tsy ho averintsika io tantara io fa Jesosy Kristy nandeha tany Samaria, zany hoe misy tanàna anankiray atao hoe Sikara, tanànan'ny Samaritanina. Eo ivelany eo Jesosy ny miona amin'le vehivavy Samaritanina amorony lavaka fantsakana. Jesosy nangataka rano. Ity vehivavy ity za voalaza ity dia tonga teo amin'ny Jesosy miaraka amin'ny heriny sy ny fahalemeny, miaraka amin'ny heriny sy ny fahalemeny. Ina ny fahalemeny? Vehivavy izy. Tamin'izany fotoana zany ny tanjaratoeran'ny vehivavy dia ambany. Tsy vitany hoe vehivavy izy fa Samaritanina, zany hoe karazan'olona voailika eo amin'ny fiarahamonina, tsy arabain'ny Jiosy akory, tsy tena manana fanjakana ara-dalàna. Fahatelo, manana olana mpanambadiana izy, efa nanambady indimy ho Jesosy ary le ao efa tsy mikonty. Ary fahaefatra, manana olana ara-pivavahana izy, manana olana ara-pivavahana. Mbo te hivavaka mafy izy fa tsy azo ny antoka hoe tena mety ve le fivavahana nataony io sa tsy mety. Zareo zany mba Jiosy tapany ihany. Ny heriny kosa eto vehivavy izy, vehivavy zany manana hery maha-vehivavy azy. Tompo tany izy eo fa tsy vahiny. Manana fanovozana izy, fanovozana an'le rano. Manana siny izy, hitehirizina an'le rano. Ary manana fivavahana izy satria olona mivavaka izy. Zay ny heriny. I Jesosy koa niatrika an'le vehivavy tamin'ny fahalemeny sy tamin'ny heriny. Manahoana moa zany fahalemeny Jesosy zany? Olombelona koa izy, Jiosy izy, reraka izy, nona izy, nangetaeta izy, tsy manana fitaovana nivozana na isotroana rano izy, mipetraka amin'ny toerany mila vonjy izy. Ny heriny kosa fantatsika fa ny maha izy azy, ny maha Kristy azy sy ny fanomezana entiny, manana fanomezana zany izy araka n'le hitatsika ao amin'ny tantara. Manana fanomezana izy, zay ny heriny. Samy manana ny fahalemeny sy ny heriny, na i Jesosy na le vehivavy. Rehefa nandefa nefa ny abihevitra, nilaozan'le vehivavy na ny fahalemeny na ny heriny. Nilaozany raha vehivavy na ny fahalemeny na ny heriny satria nahalalan'i Jesosy Kristy izy. Jerentsika ny Jaona toko fahaefatra amin'ny dininy fahavalo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Jaona toko fahaefatra andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo vakitsika. Dia nandao ny sininy raha vehivavy ka nankana an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izahaza roa lehilahy zarona, zay nilaza tamiko ny nataoko rehetra izao angahany Kristy, dia nivoaka avy tao an-tanànan'ny olona ka nankeo amin'ny Jesosy. Nandao ny sininy, nandao ny zavatra rehetra, niala tamin'ny vehivavy mitokatokana azy, manana olana be dia be, nefa koa vehivavy mahery fo ka samy sedra sy miabihevitra, nilaozany zany rehetra zany dia nankana an-tanàna izy nitory tamin'ny Samaritanina namany hoe misy lehilahy zahoana, zay ngambany Kristy andao sika. Dia nivoaka amin'ny olona. Fa naninona i Kristy na resy lahatra azy ka nialany raha vehivavy na ny fahalemeny na amin'ny heriny? Inona no nahatonga izany? Satria Jesosy dia nanindry le fanomezan'Andriamanitra entiny, manindry sy nanazava nampiasikasina ny fanomezan'i Jesosy, fanomezan'Andriamanitra entiny. Dia hitantsika amin'ny andininy fahafolo sy ny fahaefatra ambin'ny folo zany. Ndeha vakitsika ny andininy fahafolo dia mitsambikina amin'ny fahaefatra ambin'ny folo isika. Jaona toko fahaefatra andininy fahafolo vakitsika
Jesosy namaly ka nanao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay tamin'ny tena aminao hoe omeo aho sotroko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny ny rano velona. Amin'ny 7:40 fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay, fa amin'ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Miverimberina mimbetsaka ao miteny hoe fanomezana. Raha mba fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia zaho le miteny aminao koa omeny. Ianao tokony hangataka dia omena, ary le omena loharano miboiboika. Le fanomezana ity na resy lahatra andravehivavy. Nasesika Jesosy misy fanomezana. Noho ny fisian'ny fanomezana dia ny famadika ny omeo any Jesosy sy ny omeo an'le ravehivavy, dosmoi amin'ny teny Grika. Satria Jesosy ny mpangataka tamin'ny voalohany omeo aho sotroko. Rehefa aveo nefany vakitsika hoe nandininy 12:10 ahoana ozy izy ho ravehivavy tamin'ny tompo omeo zany rano zany mba tsy hengetaheta anketo antsaka. Jesosy nangataka rano tamin'ny mpiandohan'ny adevitra aty amin'ny akaikin'ny fiafiaran'ny adevitra lasa ilera vehivavy nangataka. Raha zany fahaizan'ny Jesosy mampianatra zany, izy nipetraka tamin'ny toerany mila vonjy, kay le mpanome le mihevitra man'ny mahery, le vehivavy manam-pitaovana io ianao no tokony hangataka mba mipetraka amin'ny toerany mila vonjy dia maharesy lahatra amin'ny resy lahatra raha vehivavy fa izy ny tokony hangataka. Miodikodina amin'ny resaka fanomezana zany ty fandresen-dahatra ity. Inona ary ny fanomezana? Raha ao amin'ny Jaona dia roa lehibe ny fanomezan'Andriamanitra. Satria Jesosy miteny hoe raha mba fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra, tsy n'importe quel fanomezana fa fanomezan'Andriamanitra, don de Dieu, fanomezana avy amin'Andriamanitra. Misy roa haitsika le teny malaza fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra dia inona mitony? Nomeny ny zanany lahatoko. Ny fanomezana ngeza be indrindra dia nanomezan'Andriamanitra ny Jesosy. Be dia be ny teny milaza an'izany. Fa ny fanomezana faharoa zay tiany Jesosy resahana eto dia ny fanahy masina. Roa zany le fanomezana ny Jesosy. Zay mahatonga ny Jesosy raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao dia Jesosy efa fanomezana. Fa mbola misy fanomezana faharoa dia ny fanahy masina. Raha fantatrao izy anankiroa zay, ianao ny tokony nangataka tamiko dia nomeko rano velona. Izay le fanomezana zay. Fanomezana fa resaka rano koa ny resahana eto. Le rano ny fanarahana. Ny rano amin'le vehivavy dia le alaina amin'ny fitaovana, alaina amin'ny hery le rano. Raha tsy manana fitaovana ianao tsy mahazo azy. Zay le rano eto. Ianao tsy manana fanovozana. Ianao jiosy, lalina ny rano. I Jakoba nisotro teto. Le rano dia alaina amin'ny hery, alaina amin'ny fitaovana, ary misy mahazo, misy tsy mahazo. Fa le rano amin'ny Jesosy kosa hafa. Le rano amin'ny Jesosy dia na iza no misotro, tsy mila fitaovana, niza tsy manavaka. Na iza misotro ny rano izay omeko. Le rano amin'ny Jesosy zany dia fanomezana maimaimpona tsy mety ritra. Fantatry ny olona fa ny fampianarana tamin'ny andron'i Jesosy ny fampianarana ataon'ny Raby zany mpampianatra lehibe tao amin'ny Israely. Ny Raby ny rano dia manambara ny lalàna, ny Torah, ny tenin'Andriamanitra, manambara amin'ny didy folo, manambara amin'ny lalàna rehetra ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny Raby, satria fanomezana tahaka ny rano. Amin'ny Jesosy kosa le rano eto dia fanomezana, dia ny fanahy masina. Io fanomezana io dia Andriamanitra ny manome azy. Fantatry ny Raby koa, fantatry ny testamenta taloha koa fa le fanomezana rano tonga aloha rano io dia manambara fanahy masina ho an'ny mino. Manambara fanahy masina io.
le rano tonga aloha rano vakitsika ny eny jaona toko fahafito andininy fahavala amin'ny telopolo sy ny sivy amin'ny telopolo jaona toko fahafito ny andininy fahavala amin'ny telopolo sy ny sivy amin'ny telopolo izay minoa dia isy roa rano velona iboboky avy ao an-kibony araka ny volazan'ny soratra masina ary ny fanahy masina zay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahitra fanahy masina io rano miboboka io Jaona amin'ny toko fahafito izany no mahatonga an Jesosy miresaka rano dia miresaka fanahy rehefa ao loloa ao miresaka fanahy izy namahany ny olana ara-pivavahana teo amin'ny ravehivavy ny vadika resaka fanahy le rano satria ny fanahy masina no ambaran'le rano ny razantsika na io izy le vehivavy nivavaka teto fa nareo josy ny te-vavaka amin'ny Jerosalema io aiza ihany no tokony vavahany fantatsika tsara amin'ny tenin'i Jesosy dia izay vakitsika ny tenin'i Jesosy zany ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo telo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo vakitsika fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy fahamarinana fa ny ray koa mitady mpivavaka amin'ny tahaka izany Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana izay mahatonga le resaka rano lasa resaka fanahy hamahana ny olana ara-pivavahana ny olana ara-panahy ny vahan'i Jesosy aloha dia manaraka ho azy le ara-nofondra vehivavy ty fa ny ara-panahy aloha ka raha vehivavy io zany nangataka rano tamin'i Jesosy hamahana ny problème personnel amin'izay za tsy miverimberiny etsony mangataka Jesosy olana ara-panahy aloha ary tsy ho anao ihany ny ova resaka ara-panahy hamahana olana ara-pivavahana tsy ho an'le vehivavy ihany fa ho an'ny samaritanina rehetra problème personnel lasa problème communautaire nikisaka zany le resaka nanjary namahany olana samaritanina ray vohitra le resaka rano sy le resaka fanahy inona moa ny olana ara-pivavahana tamin'ireo samaritanina teto ireo samaritanina reo manana olana farafahakeliny reto tsy afaka mivavaka amin'ny Jerosalema izy tsy avelany jiosy mankany izy taloha nefa nyreo nanana tempoly kely teo amin'ny tenibotra Gerizim tenibotra Gerizim iny everina fa teo no nanaovana ny Abrahama fanapitra ny saka nefa no rava amin'ny jiosy io tempoly io tamin'ny andro Makabeo sy ny namany nyravahan'ny jiosy izy eritrereto ny fahatezeran'ny samaritanina fa nyravahan'ny jiosy ile toeram-pivavahana nataony teo dia ny olana farany zareo tsy manana testamenta taloha feno fa ny boky 5 voalohany ihany na ny Patatioka no ananany boky 5 voalohany moa inony Genesisy Exodosy Levitikosy Numéri Deutéronomia ireo ihany zany ny testamenta talohany tsy ampy zay ny olana ara-panahy o Jesosy avy eo namahany olana Jesosy manomboka zao raha vehivavy tsy resaka toerana ny vavahana amin'Andriamanitra tsy resaka ny tokon'olona tsy resaka foko fa mila mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ianao ny vahaolona tolotry Jesosy dia reto ny lazaina Andriamanitra dia mitady olona tena mpivavaka na mpivavaka marina ny ray koa mitady mpivavaka aminy Andriamanitra mihitsy mitady mpivavaka mitady tena mpivavaka dia ny faharoa ny tena mpivavaka io inona ny fahamaritana azy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana tsy hoe mivavaka amin'ny fiangonana izatsy na izaroa na fomba fivavahana manao ahoana na tahaka izao fa mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zay ny fepetra ahafantarana fa tena mpivavaka amin'ny olona zay mahatonga lohevitsika hoe ny fanahy masina no manondro ny olona tena mpivavaka ny fanahy masina no mahatonga ny olona ho tena mpivavaka ny fanahy masina no mahampivavaka ny mino izy ny tena mpivavaka anontaniano fanahy masina izy no mamaly an'izany ny antony satria Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra zany fanahy izy manana toetra ara-panahy izy manana toetra mahafanahy izy ara-panahy Andriamanitra
ka mitsoakevitra amin'izany dia izao raha ara-panahy Andriamanitra tsy maintsy olona araka ny fanahy no afaka mivavaka amin'Andriamanitra, tsy maintsy olona mandeha araka ny fanahy no afaka mivavaka amin'Andriamanitra. Faharoa, tsy afaka ny olona ara-panahy nefa isika raha tsy manana ny fanahy masina. Tsy afaka ny olona ara-panahy, tsy tonga olona ara-panahy, tsy afaka mandeha araka ny fanahy isika raha tsy manana ny fanahy masina. Ny fahatelo, tsy fombafomba na olona na toerana sy ny sisa ny zava-dehibe fa ny fahamarinana, ny fahamarinana ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka ny hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia misy kianteny na préposition n amin'ny teny grika na amin'ny. Ny amin'ny eto dia manondro toerana sy fitaovana, datif instrumental sy locatif. Manondro toerana sy fitaovana, dika hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia sady manondro toerana, manondro fitaovana. Ho azy avec misimisy. Ny dikan'izany natao hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia mitovy amin'ny hoe mivavaka ao amin'ny fanahy sy ao amin'ny fahamarinana. Zay le toerana zay. Mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zany mira na mitovy amin'ny hoe mivavaka ao amin'ny fanahy masina zany, sy mivavaka ao amin'ny fahamarinana. Ny dikany koa dia hoe mivavaka amin'ny alalan'ny zay le fitaovana instrumental, mivavaka amin'ny alalan'ny fanahy dia ny fanahy masina, sy mivavaka amin'ny alalan'ny fahamarinana. Iza moa le fahamarinana? Jesosy Kristy. Zay ny mahatonga antsika mivavaka amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Mivavaka amin'ny alalan'ny fanahy masina, mivavaka amin'ny alalan'ny fahamarinana dia Jesosy Kristy. No zany ary havana, ny fanahy masina ihany manondro hoe ranona tena mpivavaka. Tena mpivavaka amin'Andriamanitra rakoto na rabe na fiangonana izaroa. Fanahy masina ihany no tomboka sesy antoka fa tena mpivavaka marina amin'ny olona, tena mpivavaka tokoa ny olona. Ary ny fanahy masina io no manao ny fahamarinana ato anatintsika. Tsy vitantsika ny manao ny fahamarinana, fa ny fanahy masina no manao fahamarinana ato anatintsika. Fanahy masina no manamarina ny asantsika. Ny fanahy masina no mahatonga atsika hanao ny marina ka mahatonga atsika ho marina koa. Ny fanahy masina ho izy no manao fahamarinana atsika. Fanahy masina no manamarina atsika ary ny fanahy masina no mahatonga atsika ho marina sy hanao ny marina. Koa raha amitanitsika iza ny tena mpivavaka marina, ny fanahy masina ihany ny fepetrana kritera ahafantarana fa tena mpivavaka amin'ny olona. Izy no mamaritra an'izany ka isika dia hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ho an'Andriamanitra ireneny ny voninahitra. Amen. Ho feny zany fampianarana zany ry havana, sady nanantonantsika ny tompo ny raha fanampiny fahatelo.
ivena afaka ny fahoriana ray anano ekena. Jesu tompo irere, Jesu tompo irereny misaotra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, satria mbola niasa taminay ny fanahinao masina, afaka nampianatra anay tamin'ity androandroany ity. Ankehitriny izay dia mivavaka amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hampianatra anay hivavaka marina, ary niza naiza ninona herina fahalemenay dia ny fanahinao masina no hiasa atao aminay ahafahanay mivavaka marina. Ianao Jesosy Kristy, ilay avy any an-danitra ary nitoetra teto an-tany, mahay mipetraka amin'ny toerana rehetra ianao, fantatrao avokoa ny aminay manontolo, ary amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ary ao amin'ny fanahy masina, ary amin'ny fanahy masina no ahafahanay mivavaka ankehitriny. Ampianary izay mba tsy hankina amin'ny fombafomba amam-panao anay amin'ny fomba fivavahana, fa tena hivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana marina. Ary ianao Jesosy Kristy, ilay rano velona no hiboboka ato anatinay isan'andro. Ianao Jesosy Kristy, ilay raby mpampianatra lehibe, ny lalàna, ny fitiavana sy ny maro isan-karazany, mba hahafahanay mivelona marina amin'ny alalan'ny rano velona avy aminao, izay tsy mety lany tsy mety ritra, ary tsy angetaheta intsony izahay fa hanana ny fiainana mandrakizay ao aminao. Ka ianao no ampijoro ny fiangonana, ny firenena, ianao tokoa no hampianatra anay hivavaka ary hahafahanay manana fiarovana marina amin'izao fiainana izao, hahafahanay toetra marina ao aminao, ary ianao mibiboka aminay tsirairay avy mba tsy halazo izahay fa hamovo tsara miendrika aminao Jesosy Kristy. Izany vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ny raha-pitsoriavana isika dia amin'ny andro fahaefatra, ny lohahevitra dia hoe ny fanahy masina no ny rano velona ao amin'ny mino. Ny fanahy masina diaony ny rano velona ao amin'ny mino. Hitsangana isika indray nitsodrano amin'ny hira vasiva amin'ny dimampolo amin'ny fitonjato ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Sakazani tanura cenjuna wari Zani ati cimbamura etana yeti
raiso amin'ny fonina sy fanantenana ary fitiavana ary avy nantsodramasina avy amin'ny tompo ary ho tanteraka aminareo ane izany. Ho tahina nareo izay matoky an' Jehova dia izay manana an' Jehova ho tokony, fa ho toy ny azo amolena eo amoron-drano izy, izay mamaky eo anilany rano mandeha, ka tsy atahotra na dia avy aza ny anandro, sady ho maitso ny raviny, ka tsy anay izy na miantona aza ny andro, fa tsy hitsahatra ny famohany. Amen. Hipetraka isika hanao vavaka mangina. Fa na iza misotro rano zay omeko dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano zay omeko azy dia ho rano miboboka ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Fa avy ny andro sadona ankehitriny, fa ny mpivavaka marina dia hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.